Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Androany zoma fa 7 volana Jolay dia hianatra anaraka ny fampianarana momba ny filazantsara ny soratan'i Jaona tsika. Ka hodinetsika amin'izany ny fandiniana ny Jaona toko fa 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby 20 ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia iarahantsika mamaky ny salamo fa 100 aorinan'izay dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 357 andiny voalohany sy faharoa ary ho faranana amin'ny mivavaka. Amin'ny anaran'ny Tompo, miobio an Jehovah ary tany rehetra. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarana fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Firana 357 andiny voalohany sy faharoa. Ivavaka isika. Saotranao zahay Jesosy noho ny fitantananao sy ny fivimbinanao. Atonga eto amin'ity tempolonao masina ity mba hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra anao. Mba hianatra ny teninao satria tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavanao Andriamanitra. Mangataka aminao koa zahay Tompo mba tsy hiverina any aminao foana izany teninao izany raha tsy matanteraka izay nanondranao azy. Mangataka aminao zahay mba hitoetra betsaka aty anatinay ny teninao. Ho an'izay mampianatra ny teny kosa dia mangataka aminao zahay mba raha ho fanao ny fanahinao masina izy ka ho tendrenao ny vavany ary tsy hilaza afa-tsy izay sitraponao ihany izy. Dia mangataka koa zahay Tompony amin'izao fotoana izao mba tsy hanan-kery eto amin'ity toerana ity ny asan'ny devoly sy ny Satana fa mba mirapiratra ny voninahitrao.
dia mametraka eo am-pialatananao izao fotoana izao zay tompo ary akampanay amin'ilay vavaka nampianarinao fa izay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra dia omenay ny anasa zao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay melika taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fanahafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dia mipetraka isika tompoko ho fanofizana amin'ny fotoana dia omentsika ny pastera ny fitenenana. Dia misaotra antsika indray misaotra ny tomponay tsika ry havana na toka zao fotoana izao misaotra ny borony fiangonana sy ny borony faharoapolo 5 taona mamarina ny filazantsara ny jaontsika dia mivavaka no amarana antsika azy zany amin'ny toko 7 asa namba namakivaky any tanatrano isika mampiavaka ny vavaka ataon'i Jesosy amin'ny filazantsara telo voalohany sy ny an'ny Jaona dia izao. Jesosy zany rehefa mivavaka dia mandeha mitokana any amin'ny filazantsara sinoptika afa-tsy le hoe nampianatra vavaka ny ampianarin'ny tompo izy fa i Jaona tsy latsaky ny telo izy mivavaka Jesosy mivavaka ao amin'ny Jaona tsy latsaky ny telo fa mason'olona daholo le izy. Ny anankiray fatatsika izy nivavaka talohany nananganan'ny Lazarosy, anankiray koa izy nivavaka tao amin'ny raha nampianatra zany izy tao amin'ny sinagoga zany dia nivavaka imason'ny olona rehetra teo izy tao amin'ny tempolo koa. Ity koa zany dia vavaka tao imason'ny olona ity Jaona toko 7 ty nametsika lohateny hoe vavaka ho anao. Ao anatin'ity vavaka ity zany tovitovy amin'le prologue na fitarian'ny tenin'ny Jaona. Ny voambolona rehetra fampiasan'ny Jaona dia maro tokoa hita ao. Anatin'ity vavaka ity misy teny hoe zanaka, misy teny hoe mankalaza, misy teny hoe fiainana, fahefana, ny marina, naniraka, lanitra sy ny tany, ny asa, voninahitra, izao tontolo izao, ny anarana, ny teny, ny fifaliana, ny fahamarinana, ny hoe masina, mahafantatra, ny fitiavana, ny mino, zay le hoe mot-clé zany ao anatin'iny keyword zany dia hita anatin'ny daholo compacte be zany izy io zany ivavaka io zany mamintina zavatra rehetra ataon'i Jesosy ivavaka io. Asa na mba mahay manao vavaka ohatran'izany tsika. Ho zaraintsika telo ivavaka io. Ny tapany voalohany dia tatitra nataon'i Jesosy, tapany faharoa dia fangatahana ho an'ny mpianatra, ny tapany fahatelo dia fangatahana ho an'ny mino. Zay mahatonga ny vavaka imason'ny olona eo. Le vavaka dia manana endrika tatitra compte rendu tsy dia fanaontsika io. Ianao ve rehefa mivavaka mba manao compte rendu ny journée-nao amin'Andriamanitra? Rehefa farany taona ve ianao manao bilan miaraka amin'Andriamanitra hoe izao le fandehany fa zay vavaka io zany misy compte rendu amin'ny voalohany hoe ahoana. Tombanezaka miaraka amin'Andriamanitra tsy dia fanaontsika io. Ngamba rehefa kaikaiky taom-baovao mba manao kely aminy fa tombanezaka io. Dia ho jerentsika zany ny tapany voalohany zany andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Vakitsika le izy sokafo ny filazantsarany Jaona. Vakitsika rehefa lazain'i Jesosy zany teny zany dia nananitra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe ray o, tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao mba hankalaza ny zanakanao ary araka nanome azonao fahefana amin'ny nofo rehetra mba omena fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Izaho efa nankalaza anao tetỳ amboniny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko, ary ankehitriny ray io mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Eto zany misy compte rendu enitsika tsara izy teo. Ray eo tonga ny fotoana miantso ny rainy izy manambara fa tonga ny fotoana ka tokony hankalaza azy ny ray
zay le moclety hoe ny ora ny fotoana ny ankalaza azy ny ray ary ny ray koa ankalaza azy mifankalaza zany reo ny ray mankalaza ny zanaka ny zanaka mankalaza ny ray satria maninona nampiasainy araka ny maizy azy ny fahefana io zany mitovy amintsika miaramila manao passation zany io a misy fahefana nomena nampiasainao araka ny tokony izy ve reny hoy izy eo hoe araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra nomenao zany fahefana zany i Jesosy nataona amin'ny troisième personne izy eto nomenao azy izy ny fahefana rehetra ka nampiasainy zany anaovana inona le fahefana anomezana fiainana mandrakizay zay le compte rendu zany nomenao fahefana rehetra dia nampiasaiko anomezana fiainana mandrakizay efa nankalaza ny ray koa izy za efa nankalaza anao tety ambonin'ny tany vitako ny asa rehetra zany hoe nanao famantarana fahagagana izy a nampianatra izy a nanao ny rehetrarehetra izy dia vita ny asa ozy izy ary io vita ny asa io averin'i Jesosy hoe miazo fijaliana ahoana izy rehefa mifateny farany nataony vita ozy izy vita ny asa rehetra ozy izy noho izany dia ampatsahivin'i Jesosy fa tokony ankalazaina izy satria miombona voninahitra izy sy ny ray hatr'izay nanana voninahitra be zany Jesosy tanan-danitra zay natao hoe pré-existence du Christ fa nidiny izy tetỳ amin'ny tany zany a najamin'ny tany le voninahitra na zany ara nisy voninahitra hita ihany izy tetỳ amin'izao toko voalohany hoe hitanay ny voninahitra ny voninahitra Kristy zany a izay mahitahita ihany no mahita azy ary zay mahatonga amin'ny teniteny hoe mahita dia voambolana Joanika ireo mpianatra ireo nahita ny voninahitra fa tsy ny olona rehetra nahita ny voninahitra Kristy dia zay mahatonga azy ny voninahitra ny arahako nanana taminao avant même la fondation du monde mbola tsy hiary zao tontolo zao a dia niary nanana voninahitra isika ho Jesosy fa za amina alefanao mission dia rehefa vita ny mission meo ahy zany voninahitra zany io tahaka ny manao stage rehefa manao stage nandray miaramila dia asorona daholo ny grade rehetra rehefa vita dia ino averina aminao izy rehetra ohatr'izay zavatra ataon'ny Kristy io zany ny fotoanan'i Jesosy mba vakitsikely ina moa natao hoe fotoanan'i Jesosy ty fehezan'ny teny ity ndao ary ny fotoanan'i Jesosy ao amin'ny Jaune dia fotoanan'ny fisandratana sy ny voninahitra na ny orany fiakarina amin'ny hazo fijaliana hafahafa ny azo ny voninahitra ny atao hoe ora tonga ny ora na ny fotoana hiakarina amboninahitra eo amin'ny hazo fijaliana eo zany ny seza fiandranan'ny Kristy tetỳ an-tany ny hazo fijaliana zay mampiavaka azy amin'ny hazo fijaliana zany no seza fiandranan'i Jesosy tetỳ amin'ny tany eo izy no mahazo voninahitra fantatra Jesosy koa fa efa nomeny ray fahefana feno izy sady nomeny olona tsy misy mahay manatina raha tsy nitao amin'ny raiky zay nandanitra sady nomena fahefana feno izy nomeny Andriamanitra olona le mpianatra io olona nomeny io nomeny olona izy ka ireo olona ireo kosa nomeny Jesosy fiainana mandrakizay nomeny Andriamanitra fahefana izy a nomeny Andriamanitra olona izy a le fahefana azon'i Jesosy nanomezany fiainana mandrakizay amin'ireo olona ireo olona ireo a le mino azy resahana io zany zany hoe ny fiainana mandrakizay zany dia eo amin'izay mahalala tsara eno tsara le teny hoe araka ny fahefana nomenao azy amin'ny nofo rehetra no hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao ahy ary zao le fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokona sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahana le fahefana nomenao izy nampiasaiko hanomezana fiainana mandrakizay inona io fiainana mandrakizay c'est une connaissance natao hoe fiainana mandrakizay dia mahalala an'Andriamanitra tokona sady marina sy mahalala an'izy Jesosy Kristy zay nirahana zay natao hoe fiainana mandrakizay raha fantatrao miray amin'ny Andriamanitra ianao dia mahafantatra sy miray amin'ny Kristy koa manana fiainana mandrakizay zany ianao midikana ary zay mahatonga any amin'ny Jaune toko voalohany izy miteny hoe fa zay rehetra naniray azy dia nomeny fahefana nanomeny hery autorité ho tonga zanak'Andriamanitra na dinamisy
nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Zay zany hoe misy compte rendu zany le vavaka tapany voalohany zany misy compte rendu. Dikan'izany ny Andriamanitra tokony hankalaza amin'izay ianao satria efa vita zany rehetrarehetra zany. Zany ny compte rendu zany dia tokony hankalaza zany ianao izy amin'ny Andriamanitra zany. Mba avaka itsika le fehezanteny rehetra. Efa nankalaza ny ray Jesosy tamina tanterahany famantarana na fahagagana rehetra sy ny fampianarana ataony tetỳ an-tany. Fankalazana rososona lazainy Jesosy eto. Ny ray etỳ an-tany, izany hoe ny ray etỳ an-tany miteny hoe mankalazany zanaka mba hankalazany zanaka anao. Ny ray etỳ an-tany io fisandratana amin'ny fijaliana. Rehefa mijaly Jesosy mahazo voninahitra Andriamanitra. Zay ny dikan'izay, hafa be ny azy. Io zany miverimberina matetika io. Jaona 3:7 hoe tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tanan'efitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay mino azy. Le misandatra eo zany mankalaza n'Andriamanitra. Zay ny dikan'io, tsy maintsy misandatra eo izy. Zay ny fankalazana ity, misy fankalazana paralèle zany io. Misy cérémonie paralèle zany miseho. Ny ray etỳ an-tany miakatra amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Ny ray any an-danitra izay maneho ny fiverenany voninahitra ny ombonany tamin'ny ray any an-danitra izay efa nisy talohan'izao tontolo izao. Misy cérémonie anankiroa zany rehefa miakatra amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, ny any an-danitra zany manana fifaliana sy tanteraka ny asa rehetra. Izay mahatonga an Jesosy ray mankalaza ahy amin'ny tenanao. Andriamanitra zany ihany manao fankalazana koa arôzazy amin'ny tenan'Andriamanitra. Dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao hatramin'ny folo mbola tsy ary izao tontolo satria le voninahitra io mipetraka ao. Tanteraka io voninahitra io Kristy ka miara-mankalaza ianao mankalaza ny ambony za mankalaza etỳ an-tany amin'ny hazo fijaliana. Zay ny dikan'io, hafahafa be zany fa zay ny dikan'io. Jesosy zany efa talohan'izao tontolo izao. Zay ny mahatonga izy hoe hitanay ny temy dia tonga nofo kanonona taminay. Zany hoe tany an-danitra izy nanana voninahiny dia nidina izy tonga nofo izay natao incarnation. Incarnation. Izy zany miverimberina foana. Zay mahatonga azy amin'ny Jaona 2:12 hoe nidina avy any an-danitra aho izy. Averiny ao foana zany io resaka io. Dia averiny foana hoe Jesosy Kristy zany efa talohan'ny Abrahama dia efa nisy izy ka nanana voninahitra izy. Jesosy zany miditra amin'ny voninahitra. Dikan'izany mandala azo fijaliana zany voninahitra zany. Dia aveo miakatra any an-danitra dia aveo nikavanan'ny ray. Ny voninahitra amin'ny Jesosy dia manomboka amin'ny hazo fijaliana dia mankany amin'ny fitsanganana dia mankany amin'ny ray. Zay le voninahitra eto zany. Compte rendu zany rehetra zany ataon'i Jesosy vita ka omeo ny valinasako voninahitra sy fankalazana ataoko etỳ an-tany zany ary ataonao any an-danitra. Zay zany le vavaka compte rendu zany. Fa ny tapany faharoa vavaka ho an'ny mpianatra demande pour les disciples. Ovaka itsika andenin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy-ambin'ny-folo. Nasehoko tamin'ny olona zay nomenao ahy avy amin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao reny ka nomenao ahy ary nitandrema amin'ny teninao. Fantana ankehitriny fa avy taminao zay rehetra nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao ahy. Ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izaho mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa an'izay nomenao azy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao tsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary izaho mankany aminao. Ray masino, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho ray ihany izy tahaka ny maharay antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy. Ary nitandremako izy ka tsy nisy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverizina ihany mba hatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny dia mankany aminao aho ary izaho miteny izany lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliana tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao.
izaho tsy mangataka aminao mampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana tahaka nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba hanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao ary ho amin'ny reto namasinako ny tenako hanamasina ny fahamarinanao azy. Ny olona nomeny Jesosy miverimberina hoe ny olona nomeny. Le olona nomena an' Jesosy zany ireo mino azy ireo re mpianatra fandresantsika teo. Ireo mpianatra ireo efa nasehon'i Jesosy tamin'ireo ny anarany ray. Teneny tsara hoe fantany efa nasehoko tamin'ny olona nomenao aty tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Ce que tu m'as donné, je l'ai représenté ton nom. Nomeny zany ny anarana nampafantariko azy ireo izy ary vokatra zay dia efa mitandrina amin'ny teniny ray izy ireo sady efa nahafantatra ny Jesosy ireo fa tena iraky ny ray le Jesosy. Rehefa nampafantary ny anarana na ny ray ny teny ireo dia nino ireo ary ankalazainy eo mpianatra Jesosy na dia tsy eto amin'izao tontolo izao intsony azy fa iza ny solo azy ny mpianatra ny misolo azy izy tsy eto intsony izy fa mpianatra isolo azy satria Jesosy andeha zay discours d'adieu le izy reto ny misolo azy mila fiarovana izy ireo mba tsy ho kambotsy zay mahatonga ao aloha ao miteny hoe vetivety foana dia tsy ahita aminareo aza malahelo ny fonareo izaho angataka amin'ray anomenareo mpananatra satria Jesosy andeha mpianatra ny solo azy noho zany mila fiarovana voalohany angata amin'i Jesosy tehirizy ireo amin'ny anaranao garde zafady protéger ny anaran'Andriamanitra io zany mitahiry atsika zay no asan'io zay no mahatonga ny atao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ny batisa io anarana io zany afaka mitahiry tehirizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy. Zay ny voalohany. Faharo mba iray aminy izy zay le resantsika omaly zay koa ny ataka manaraka zay satria mila firaisina zareo satria tamin'ny fisarahana andeha Jesosy dia hivakivaky ireo mila firaisana ireo dia hoy izy hoe mba iray aminy izy rehetra. Nankatamin' Jesosy koa fifaliana zany zavatra zany lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany fifaliana tanteraka satria rehefa mandeha Jesosy iadivan'ny olona ireo iadivan'ny jiosy ireo iadivan'izao tontolo izao ireo hanenjika azy ireo ny Romana ny amperora hitantsika ny fanenjehana rehefa ary amin'ny apokalipsy empereur Néron dia miasa ny Domitien samy nanenjika ny Kristy amina avokoa. Iny zany le ataka tapany voalohany. Zao nefa maninona moa zareo reo halan'izao tontolo izao? Misy antony zany. Matoa zareo halan'izao tontolo izao no misy antony. Inona mahatonga azy halan'izao tontolo izao? Dia ny tenin'Andriamanitra zay nomena azy. Tenin'Andriamanitra zay nomena azy io zany mahatonga azy halan'izao tontolo izao. Andininy faefatra ambin'ny folo verenikely andininy faefatra ambin'ny folo mahatonga an'izany efa nomeko azy ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka io tenin'Andriamanitra io zany nahatonga an'zareo halan'izao tontolo izao noho ny teniny ray zay nomena azy dia lasa halan'izao tontolo izao izy ireo satria tsy naman'izao tontolo izao. Na halan'izao tontolo izao azy zareo tsy esorina eto io Jesosy tsy asorina eo izy satria efa lasa iraka Jesosy reo indray ny iraka ce sont les envoyés de l'envoyé tahaka nanirahanao ahy amin'izao tontolo izao no mba hanirahako azy kosa reo zany les envoyés de l'envoyé Jesosy nirahana dia maniraka koa izy avy eo. Zay zany le tenenin' Jesosy ka noho izany tsy miala eto izy ireo tsy mangataka azy mba halana eto izy ireo fa hiaro azy amin'ny ratsy pour les protéger du mal
hiaro azy amin'ny ratsy arovo zareo amin'ny ratsy. Mila masinina koa reo, mana masina azy amin'ny fahamarinana. Ary inona fahamarinana marinana azy io inona? Teninao. Tenin'ny ray no fahamarinana manamasina azy reo. Tenin'ny ray io manadio. Any amin'ny Jaona 1:12 tsika mahita an'io. Jaona 1:12 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo, fa mitovy amin'io andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakitsika Jaona 1:12. Izaho ny tena voaloboka ary ny raiko ny mpamboatra. Ny sampona rehetra eo amiko izay tsy mamody esorony, fa ny sampona rehetra izay mamody amboariny mba hamoa bebe koa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Ilay tenin'Andriamanitra no manadio, mandrantsana an'ilay voaloboka. Tenin'Andriamanitra zany le ohatran'ny sekatera mandrantsana an'ilay voaloboka ahatonga azy madiso masina. Zay koa tiany Jesosy eto tenenina hoe ny teninao no manamasina. Zay mahatonga antsika misy tenin'Andriamanitra, misy toroteny. Rehefa batisa misy tenin'ny fanorenana, rehefa fanasany tompo misy tenin'Andriamanitra fanorenana, rehefa manokana sy ny tenin'Andriamanitra no manamasina ny olona. Dia ndikany hoe masina, mba vakitsika indray le fehezanteny rehetra hatramin'ny farany. Ny masina dia midika voatokana na voasaraka, voatokana sacré. Ny masina dikan'io zany dia sacré et séparé. Zay no dikany hoe masina séparé, voatokana, sacré et séparé. Inona ny fiantraikan'izany? Ireo mpianatra ireo voatokana ho an'Andriamanitra. Zay aloha ny voalohany, voatokana ho an'Andriamanitra ireo sacré pour Dieu. Fa zareo koa nefa voasaraka, séparé du monde. Satria ny atao hoe fanokanana dia fanavaha. Zay ny dikany hoe manamasina. Raha manamasina anao mitokana trano anankiray dia tsy mitovy amin'ny trano hafa tsony iny. Zay hoe séparé. Zay ny dikany hoe mitokana trano, mitokana altara, manokana olona. Séparé io sady sacré. Zay ny atao hoe consécration. Séparé et sacré. Sacré zany mifanohitra amin'ny profane. Fa les séparés zany mifanohitra amin'ny hoe vulgarisation vulgaire. Ka ny olona anao masinina zany sady sacré ny séparé, tafasaraka amin'ny zavatra hafa ianao. Re mpianatra reo zany no amasina zany hoe voatokana ho an'Andriamanitra izy sady voasaraka amin'izao tontolo izao. Etiana izy fa voasaraka amin'izao tontolo izao. Ary zay mahatonga azy tsy naman'izao tontolo izao. Dia i Jesosy koa dia nitandrina azy ireo tsy ho very. Narovana hatramin'ny farany ireo. Fa nyresantsika omaly latsaka ihany ny firy izy tsika. Latsaka ihany le raiky alahy dia Jodasy zany. Teneniny tsara hoe tonga ny aty an-tany mitandrina azy ireo tsy nasiako very mihitsy, afa-tsy le ray ihany. Zanaky ny farivevereza na fils de perdition. Dia Jesosy koa anamasina ny tenany amin'ny azo fijaliana io. Anao fanatitra ny tenany izy mba anamasina ny mpianatra. Zay le sakramenta zay. Jesosy manamasina ny tenany, manamasina antsika. Le sacré devient profane et le profane devient sacré. Zay atao hoe sacralisation du profane et profanisation du sacré. I Jesosy zany lasa tsy masina mba anamasina antsika. Fa itsika tsy masina lasa masina zany mba hahatonga Jesosy ho tsy masina lasa tsika. Zay le zavatra mitranga ao anatin'ny fanasan'ny tompo zany sy ny fiainana maha-kristianina. Vita zay zany ny ho an'ny mpianatra. Fa misy ho an'ny mino. Vakitsika ny andinin'ny 20 ka hatramin'ny 20. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako, fa an'izay rehetra mino koa no miteniny, mba ho ray ihany izy rehetra. Tahaka anao ray ato amiko, ary zaho aminao, mba ho amintsika izy,
mba inoany zao tontolo zao fa ianao naniraka ary nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy mba horay ihany izy tahaka ny maharay antsika izao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho ray izy mba ho fantatra zao tontolo zao fa ianao no efa naniraka sady efa ty azy tahaka ny tiavanao ahy ray io tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo zay nomenao ahy mba hita ny voninahitro nomenao ahy izy fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo zao ray marino tsy nahalalanao zao tontolo zao fa izaho no nahalalanao ary reto efa mahalala fa ianao naniraka ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola hampahafantariko aminy mba ho amin'ny fitiavana zay nitiavanao ahy ary izy kosa ho aminy za kosa ho aminy averin' Jesosy indray le vavaka teo fa ho antsika rehetra minindray tsy ho amin'ny reto ihany fa misy olona ho avy zay le hoe manana ondry hafa tsy anatin'ity vala ity aho izy tsika tamin'omaly dia no miteniny reto amin'ndeha hitory teny izy reto ireto apôstôly reto reto mpianatra reto tadifra miteny hoe mpianatra Jaona tsy le apôstôly ihany fa misy hafa misy vehivavy ery Nikodemosy anatin'izany ry Lazarosy sy ny sisa dia rehefa mitory teny ireo isy olona ino zao no mahafahafa le vavaka Jesosy io izy zany misy proposition principale dia misy proposition finale anankiroa proposition finale anankiroa misy tanjona sy zava-kendrena ao anatiny ao dia misy modely apetrany misy modely apetra amin'ity dia io zany a ho tarafin'ity dia manome amin'ity avy eo zany hoe misy lôjika mifampitohy zany ao ny ataka voalohany a mba ho ray ihany izy rehetra le mino zay le ecumenisme malaza moray tahaka ny ahoana mo zay le hoe que pourquoi zany voavaly anatin'ity manao ahoana mo comment inona ny comment zay le modely manome modely izy tahaka ny anao ray ato amiko ary zaho aminao zay le emboîté s'emboîter zany emboîter le verbe boîte ny fotsiteny dia misy modely apetrany tia ny fangatahana mba ho ray any izy rehetra tahaka nahoana ny modeliny tahaka anao ray ato amiko zaho aminao raha tanteraka izay modely zay dia mba ho amintsika koa izy ao anatintsika ao za ary raha ao anatintsika zareo a tia ny fiafarana tia ny finaly mba inoany zao tontolo zao fa ianao naniraka raha ataontsika sens contraire zany io izao tontolo zao tsy afaka ino raha tsy ao amin'Andriamanitra ny sikapino maka tahaka ny modely ny ray sy ny zanaka dia tafaray isika rehetra dikan'izay koa mampalahelo ny fanotra amin'izay rehefa tsy miray isika tsisy le modely n'Andriamanitra ray zanaka tsy ao amin'ny ray tsika dia maninona koa ty asio tsy daholy tsy mino koa ty ary zay mampalahelo amin'ny fiangonana tsy hitany olona ntsony zay ale satria tsy hitany ao reo dia tsy mino reo olona reo tsy hitako zay andanina amin'ny fiangonana fa reo refa nipokankarina ozy izy zay no mahafan'io ty zany a finale ny elanelany ty zany tena finale farany mbola averiny io ao no ary nomeko azy ny voninahitra zay nomenao ahy mba ho ray any izy zay maha ecumenika be le izy teneniny namantsika omaly a modely tahaka ny mahay ray antsika raha hitanjareo zany modely zany a dia izao no tanteraka amin'izareo izaho ao aminy amin'ny zareo zany ianao ato amiko mba ho tanteraka ho ray izy mbola asehiko koa ny sary ahoana moa zany sary tenen'i Jesosy zany foatra ny hafahafa hoe iza no anatin'iza dia iza no anatin'iza zay manko le izy dia anankiray ao anatin'ny ray dia anankiray ao anatin'ny anankiray dia ho hitantsika le sary raha tanteraka zany dia maninona indray ny ato ma ho fantatra zao tontolo zao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tian'ny reto olona reto tahaka mitiavanao ny olona zany raha vao tafaray tsika zavatra telo ny fantatry ny olona fantatry ny olona fa Jesosy ny raha n'Andriamanitra fantatry ny olona fa tia tsika Andriamanitra tahaka ny tiavan'ny Kristy
zay le zavatra zay ny atak'io zany ny any mino rehetra teny nataon' Jesosy mba iray ihany izy rehetra indroa zany io miverina indroa io miverina dia mitovy ty paralèle atao hoe parallélisme synonymique zay lazana an'io parallélisme synonymique mira zotra mira todika dia ity zany ny modely a dia ity ny zava-kendrena dia ity ny tanjona misy modely apetrany zany ary zay foana nataon'i Jesosy mampianatra tahaka mitiavany ray ahy nitiavako anareo kosa misy modely ny ray zany andry zareo dia iny ny afindrany mankapy avy eo misy tanjona izany nahafantarany olona fa mpianatro ianareo raha tanareo zany misy resaka syllogisme zany anatin'izay dia mitovy mankany zany izy dia ity misy tanjona foana ty ao anatiny ao misy tanjona foana ao dia i le sary zany a le sary zany io a ohatran'io izy vao mety ity zany izy vao mety mba ao amin'ny sika ny ray ao amin'ny Jesosy ao a i Jesosy aiza ao amintsika ao amin'ny mpianatra disciple zay le zavatra eo a ny ray ao anatin'ny Jesosy i Jesosy ao anatintsika azo aloha eo a zay le eo zany zay le teneniny hoe ianao ato amiko izy efa ato amiko izaho ao amin'ny zareo ny ray ao anatin'ny Jesosy Jesosy ao amin'ny mpianatra zay ny modely ray fa misy modely faharoa sens contraire an'io ny itsika koa ao amin'ny Jesosy Jesosy ao amin'ny ray azonareo tsika ve zany zay ny sary anankiroa io i mpianatra ao amin'ny Jesosy anatin'ny Jesosy zany i Jesosy ao anatin'ny ray averintsika hoe le ambony eo ity sary ray ty ny ray ato amiko ny ray zany ao amin'ny Jesosy ary zaho ao anatin'le mpianatra ozy izy ty ny modely ray tsy maintsy manao modely anankiroa itsika zay vao afaka miaina amin'izao tontolo ny ray zay mahatonga ny Tomasy miteny aseho amin'ny ray zay ela be zay ry Tomasy zany hoe efa hitanao ka ahoana ray ty aseho anay ny ray zay nahita ny ray dia nahita ahy ny ray ao amin'ny Jesosy ary Jesosy ao anatin'ny mpianatra no anatintsika dikan'izany raha azonareo raha miteny Jesosy tiavany Jehovahandriamanitra tiavany namanao aza mitady Jesosy amin'ny toerana hafa fa i Jesosy dia anatin'ny olona akaikinao io ao no misy azy ary zay no tonga antsika ampianary ny fankatiry efa tsy tian'io ianao azy tsy tian'i Jesosy satria aiza moa isan'ny Jesosy ny ray ao amin'ny Jesosy dia Jesosy ao anatin'io zay le izy ao anatiny io dia teneny amin'ny olona akaikinao tiako ianao satria Jesosy ao anatinao ao hoe satria zay io sary io dia le anankiray tiandray a le mpianatra isika ao anatin'ny Jesosy dia Jesosy ao amin'ny ray isika indray ny ao anatiny io ity zany a ny protection lazainy ity fa le ambony ray a le finoana io izy ao anatin'ny Jesosy Jesosy ao anatintsika ino atao hoe mino mampiditra ao anaty dikany hoe mino fa le anankiray manambara ny fiarovanaandriamanitra atsika tsy very ianao double protection azontsika fe zany tsy very ianao fa double protection zay mahatonga an'izao tsy misy maharomboka ny mampilatanako izy zaho sy ny ray dia ray aminy double be zao zany ny bateria miaro anao hoe ianao anatin'ny ray a dia ianao anatin'ny Jesosy Jesosy amin'ny ray dia teneny amin'ny olona akaiky anao tsy very mandrakizay ianao satria arovan'i Jesosy sy ny ray teneno aminy double zany ny miaro anao anatiny ao tadintsika ve le hoe mpiandry tsara Jesosy no mpiandry tsara fa Salamo 23 Jehova no mpiandry ahy double zany ny mpiandry anao vaky itsika ary ty niataka farana nataon'i Jesosy an'ny mpianatra sy ny mpino dia mba hitoerany mpino ao akaikin'i Jesosy ka hita ny voninahitry Jesosy zay efa azy hatrisahitra izay samy tanteraka satria efa nalalan'i Jesosy izy ireo sady nahafantatra ny anaran'ny ray ka dia toetra ao aminy izy ireo koa
ny fitiavan'ny ray satria ao anatiny Jesosy le tiany ray. Vakitsika le Efezanteny 2 farany reo fa zay ny milaza azy hoe 5:20 sy ny 4:20. Ahoana sisa? Ray maronao tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho no nahalalanao ary reto efa mahalala fa ianao naniraka ary ampahafantarako azy ny anaranao zay mbola ampahafantarako azy ny ray, mba ao amin'ny fitiavana zay nitiavanao aho ary za koa ao aminy. Mialohan'io a ny 5:20 alovakiny. Ray eo Jesosy, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo zay nomenao aho mba hahita ny voninahitra izay nomenao aho, fa efa ty ahy ianao fa mbola tsy ary ny faniriana zao tontolo zao. Tiako reo mba hiaraka amin'izay toerako, zay le an-trano raiky misy fitoerana maro. Amin'izay hitanjareo tsara manahoana moa za talohan'ny zanaka ty amboniny tamy, ireto olona reto ny tiako ahitan'izany. Eritrereto zany vavaka Jesosy anao zany, hoe tiako reo zany ahita andeha amin'ilay toerako any, hiara hipetraka amiko, ahita zany voninahitra contempler sa gloire, ahita zany voninahitra zany reo. Ary satria ianao efa ty na mbola tsy ary ny faniriana zao tontolo zao, satria tsy nahalalanao zao tontolo zao fa ireto efa mahalala amin'izay, efa nampianariko azy, nampahafantariko azy ny anaranao, de mba ao aminao ny amin'ny fitiavana zay nitiavanao aho ary zaho aminy. Tanareo fa miverina amin'ny lekisara io izy, mba ao aminy ny fitiavana zay nitiavanao aho. Le fitiavana nitiavan'i Jesosy ny ray, ny fitiavana nitiavan'ny ray an'i Jesosy mifindra mankato. Zay ny dikan'io. Mba ao aminy ny fitiavana zay nitiavanao aho ary zako ao aminy. Rehefa ao zany i Jesosy zany ity mitovy ihany amin'ilay fitiavana. Le fitiavanao amintsika io ihany ny fitiavanao amin'ny Jesosy ary ihany ny fitiavanao amin'ny ray. Ny tiavan'ny ray Jesosy dia Jesosy tia antsika, dia fitiavan'ny ray zany mankaty ao anatintsika zany. A égale B, B égale C, donc A égale C, mathématique zany. Zay io. Le fitiavana zany fitiavan'ny ty ihany amin'ny fitiavan'ny ty, dia fitiavan'ny ty ihany ny fitiavan'ny ty, dikan'izany fitiavan'ny ty. A égale B, B égale C, donc C égale B. Zay ny dikany hoe mba ao amin'ny fitiavana zay nitiavanao aho. Le fitiavanao ihany zany mifindra, reto hoe nireny fitiavan'Andriamanitra antsika izy ny antsoany antsika ho zanany, sady zamy tokoa isika. Dia zay zany le sary ka io vavaka zany tena ngeda be, fa vitipitinina fotsiny zany le izy hoe zay zany mahatonga an' Jesosy zany mangataka farany hoe hiara hipetraka amiko ireo, ahita ny voninahitro izay nitiavanao aho. Tsy mbola ary zao tontolo zao dia efa nifankatitsika niarany riry, dia mba ho hitan'zareo zany, satria reto efa mahalala, efa nampahafantariko ny anaranao. Amin'i Jesosy zany zavatra tsara ny hoe ataoko malala ny anarako, fa tsy araka ny fanaontsika ankehitriny. Fa raha Jesosy miteny ataoko malala ny anarako a, dia fahatsarana tsy hita laminy zany. Nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko azy ny ray. Fanahy masina le mampafantatra ty afara io. Jesosy ndefa ho avy ny fanahy masina, mbola mitovy foana mandrakizao a, fanahy masina mampafantatra ny anaran'Andriamanitra amintsika. Zay zany le farafahakeliny amin'le vavaka. Misaotra anareo ny ainy ohatra amin'ny farany. Manana 4 minitra isika, manana 20 minitra be zao tsika zany resadresahana, resadresao daholo na fanamariana zany ezany facilitateur azafady ny mpanalalana. Ny micro efa nipotsirina angamana izy iny, fa maneno le micro, jerekely micro ry Sandino.
iny ary ndao alefasary fanamarina na fanampanazavana na zavatra ho zaraina tokony efa mamanina zavatra zaraina fa tsy voatery amin'ny tany foana ndao ary zay zany vavaka ataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra sy ho antsika mizara telo izy teo misy ny compte rendu misy vavaka ho an'ny mpianatra misy vavaka ho antsika rehetra zay mino ndao ary izy ny manana fanamariana zo matahotra ny risaka izy ny manana fanamariana sady tsisy azo mihitsy izy teo fa maizina tahaka ny Sotra pasteur, ny mpianatra moa amin'izao fotoana izao fa tsy ho intsony e. Le vavaka zany ahoana ny fipetrany, le vavaka ho an'ny mpianatra. Sotra tompo. Raha miteny hoe mpianatra tsika zany a, ny anaran'ny kristianina zany a, mpianatra foana ny anaran'io. Fa anarana taty-aoriana hoe kristianina. Le vavaka ataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra zany lasa mankaty amintsika. Ary le vavaka raha teo fa nizarainy efa ny prévoir zany Jesosy hoe ho an'ireo zay mino akoho no ny teniny zany hoe isy olona ino eo. Jesosy zany tena niteny mihitsy isy olona ino eo. Donc i vavaka io zany tena miante fa amintsika tsirairay avy zao. Le vavaka io amintsika tsirairay avy zao i vavaka io. Satria ny fanahy masina no misolo an'i Jesosy. Fanahy masina indray no mampafantatra antsika n'Andriamanitra. Fanahy masina indray manome ny tenin'Andriamanitra antsika. Zay mahatonga ilay izy hoe zaho aniraka mpananitra hafa eo aminareo. Dia ny fanahy masina indray zany a no mametraka ny vavaka io amintsika. Zay indray zao ny stady misy antsika zao. Dia itsika indray zany le mpianatra. Le olona mbola ho toritsika indray le olona mino avy eo mba ho ray ihany izy rehetra. Zany hoe mifindra zany itsika indray zao le mpianatra. Dia rehefa mitoritsika misy olona mino indray. Dia le vavaka zany a mankano foana le vavaka. Azafady pastor. Ny fanontaniako dia eo amin'ilay hoe eo amin'ny andininy fahasivy amby misy an'ilay hoe tsy misy overy afa tsy ilay zanaky ny fahaverezana. Zany hoe anankiray ihany. Andininy faharoa ambin'ny folo. Misy overy afa tsy ilay zanaky ny fahaverezana. Zany hoe anankiray ihany le zany hoe tsy misy very tsony ve zany rehetra amin'izao. Ya. Zay le fiavahany kely. Le mpianatra eto, le tenen'i Jesosy tsisy very teo zany le mpianatra teo tsy ny 12 ihany fa nisy hafa koa dia anatin'le compte rendu ary. Satria vavaka zany misy compte rendu rehefa teny Jesosy hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Dia navahany Jesosy hoe efa nisy ray niala aloha mba tsy ho tahaka an'izany tsony ny tohiny. Zay ny dikan'io fa ny ray efa niala zanaky ny fahaverezana. Ary Jesosy mbola alahelony io matoa averiny. Mbola alahelony io. Mbola alahelony io averiny foana ny ray izy a. Satria ireo teorizy ireo amin'ny anaranao amin'izay mba tsy ho very satria protection nangatahany. Ka Jesosy zany karazany manao doléance hoe Andriamanitra tehirizyo amin'izay reto mba tsisy latsaka tsony fa ny ray ary ary efa tsy fidiny. Tsaroany Jesosy foana narary tamin'i Jesosy a no nialan'i Jodasy. Satria efa nampitandrina mipiripiry izy intelo anankiray aminareo nge amadika tsy taitra ihany Jodasy. Narary tamin'izay ary zay mahatonga azy hoe amin'ny alahelo izy amin'ny Jaona 4 miteny hoe tsy zavy ny fidy anareo retsy fa ny anankiray aminareo dia devoly. Amin'ny alahelo nge izy miteny an'izany. Tsy fony mihitsy Jodasy. Fa tsy maintsy tanteraka ny soratra masina misy ray very io fa izy tsy tokony hoe ho Jodasy fa afaka nataon'olo-kafa ivelan'ny apôstôly nge namadika. Fa zay mahatonga an Jesosy miteny an'io hoe exception à l'exception de celui-là le fils de perdition. Dia alahelo Jesosy miteny an'io mba tsy ohatra n'intsony aminareo reto amin'le mihaino azy io zany répétera sy ny sisa reo vehivavy reo mba tsy tahaka izany aminareo reto. Zay zany nangataha amin'ny tompo ho andry zareo zany. Dia zay zany vavaka ho andry zareo. Dia ny tapany avy eo indray ho antsika.
fa tsy hoe tsika zao le resahany hoe very anankiray fa ry zareo le teo zay ma hoe vavaka sady misy compte rendu anatiny io de mianta mihitsy Jesosy hoe mbo tsy ohatran'izay mba tsisy very aloha reto efa nahitana mitsanga zay maka magravy azy Jodasy io izy tsika mbola tsy Jesosy nge mbola tsy maty aby raha tadidinareo de efa maty Jodasy io ny problème ny Jodasy fa zadinony tsy hoe izy namadika fa izy namontena nge Jesosy Jodasy nge maty talohan'ny Jesosy Petera nge mbo namadika fa nahandro ny andro alahady de hoy izy Jesosy hoe mba tsy rarintsony olona efa nahitana mitsangana zao après reo mbola isy very ndray alohan'ny Jesosy faty manko ty resaka ty zay mahatonga azy miteny hoe tsisy very reo afa-tsy le réclary satria Jodasy efa tsy eo Jesosy mampianatra tsika nianatra filazantsara ny John toko 7:10 tsika hatramin'ny 7:10 huis clos le fampianarana Jodasy tsy teo efa niala izy amin'ny John 3:10 zay mahatonga Jesosy miteny azy hoe efa namany very le réclary le tsio Jesosy io mbola tsy maty fa efa miteny izy satria Jodasy efa nipitsika tamin'io le fampianarana huis clos rehetra 13, 14, 15, 17 io Jodasy tsy anatin'iny raha miteny Jesosy zany voaloboka Jodasy efa tsy tao raha miteny Jesosy za malahelo ny fonareo zany fanangany lalina sy famarina ary fiainany Jodasy efa tsy tao zay mahatonga azy malahelo eto hoe tsisy very izy reto afa-tsy le anankiray efa miketriketrika amin'ny Jodasy amin'io zany zay le izy manaraka amin'ny andininy fa 20 tahaka nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo zao no mba hanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo zao zany hoe raha jerevana ve zany izy io de lasa iraka avokoa zany lay mpianatra rehetra de na isika rehetra zao raha zany de iraka avokoa araky ty teny ty zany hoe iraky Jesosy mety ahoana zany le fisehoany zay iraka zay amin'ny tsirairay zay samy hafa marobe zany de zay mahatonga azy hoe ny teny John zany anisan'ny mot-clé amin'ny John le hoe maniraka siraka feno zany teny zany ao envoyé feno an'izany ao zay mahatonga hoe tahaka nanirahan'iray ahy comme tu m'as envoyé moi je les envoie zay mahatonga zareo les envoyés de l'envoyé aloha zareo fa avy eo mitohy itsika indray le niraha zany hoe iraka mandrakizay le iraka zao nefa mitranga ny Andriamanitra naniraka ny Jesosy naniraka ny mpianatra donc zany iraka ny ray ihany le mpianatra de i Jesosy miteny hoe zay nahita de nahita ny ray reto mpianatra reto nefa ny Jesosy anatin'ireo zay mahita anay de mahita ny Jesosy zany koa ny dikan'io zay mahatonga ny Paul samy miteny hoe tsy za tsony ny velona fa de zay zany mampihatra hoe sika ve samy miteny hoe efa nahita ianao de mitovy mahita ny Jesosy mila azonao antoka aloha ny zavatra ataonao sao de tsy mahita ny Jesosy akory ny olona fa mahita zavatra hafa fa zay ny dikan'io satria ny ray ao anatin'ny Jesosy ao anatintsika ato amika ato Jesosy de raha ato anatika ato Jesosy fomban'ny Jesosy le ataoko de za zany Jesosy na ray naniraka ny Jesosy maniraka za zany solo tenan'ny Jesosy zay ny dikan'io de zay mamariny teny hoe tahaka nahoana zany ny fanirahanao atsika tahaka nanirahan'iray no anirahako nareo kosa ary zany na ny zavatra tsy tianao ary tafiditra amin'izany rehefa nirahan'iray Jesosy niasa namontena niasa fa tsy tiany olona koa zay mahatonga azy hoe halan'izao tontolo zao reo tahaka zay halan'izao tontolo zao zay niatra tamin'ny Jesosy koa miatra aminao satria ianao ny solo tenany eo za tsy ho eto tsony fa reto no eto mila fiarovany reo so ihany mila fiarovany misy le sary faharoa misy an'ity fiarovany ity satria fantany tsara fa exposé ianao amin'ny monde izao tontolo zao le monde cruel satria ianao ny solo tenany Jesosy efa Jesosy tsy hita amin'ny olona ary zany nataony mahatonga anao ataony olona mahamay
afanampony te hiady amin'ny Jesosy, ianao ny adivana. Zay ny toetran'ny olona, ianao ny adivana. Jesosy nareo zany tsy mahavonjy, tsy mahavitra amin'ny Covid, ianao nataony mamay fa Jesosy nga hita ny adina. Dia zay mahatonga hoe arovo reo Jesosy, satria reo ny eo. Dia mitovy amin'ny iraka Jesosy, zay mahatonga feno teny hoe zay mino any asa ataoko no tanareo zany. Dia ilaina ataon'ny Jesosy aminy no ataonao. Halan'izao tontolo zao Jesosy anao koa halan'izao tontolo zao, tsy naman'izao tontolo zao, anao koa tsy naman'izao tontolo zao. Mbô amin'izareo any fifaliako izy izy. Fifalian'i Jesosy lasa fifalianao. Zay le teneny voninahitry Jesosy lasa voninahitrao. Zay le iraka. Mot-clé amin'ny Jaune zany iraka. Envoyé. Dia maniraka zany izy tahaka ny ranoray na ny rakanareo. Ka maniraka foana. Ary zay mahatonga ny fiangonana maniraka. Atao batisy ianao irahana amin'izao tontolo zao. Atokana mpandray ianao irahana. Atokana dekona ianao irahana. Ny dika maniraka ny dikan'ny reny. Ny fiangonana dia irahana amin'ny andraikitra maro samihafa. Mifanirahana ny dikan'ny reny zavatra ataontsika eto reny. Dia mitovy amin'ilay ataon'i Jesosy aminy io. Amin'ny ihany raha mbola tsy be. Fijoroana vavolombelona zany no ataoko. Satria rehefa naheno an'iny fampianarana momba ny vavaka nataon'i Jesosy amin'ny Jaune iny dia zavatra tena niatra tamin'ny fiainako. Hay le vavaka io kay zany no mbola mahatoy izao aho. Ny antony hijoroako vavolombelona aminareo dia zao. Raha ny fiainako taloha nanomboka tany amin'ny 1998 dia tena nataoko hoe neny atao anatin'ny tena fatanran'ny tanora zany keto Betongo be. Dia tena teo amin'ny toerana io zany haiko tsenjery io na ny adalàna rehetrarehetra nataoko teo dolidoly. Fa za tsy nafantatra hoe hay za io zany nentin'i Jesosy ambavaka. Fa rehefa tao anatin'izany fahadalàna rehetrarehetra zany nisy fotoana niakatra teto amin'ity fiangonana ity ny vavaka. Dia foa ny tenenin'ny pastera maly mihitsy le toriteny tamin'izay fotoana izay hoe Andriamanitra tsy manaritsy lamboto. Zay le toriteny. Tsy misy afon'Andriamanitra overina dia raha pastera Zambara ny toriteny. Dia faly ery ahako za amin'io tena atao hoe tena mahitsy amin'ny teny amintsika hoe mbola le fahazarako isan'andro ihany nentiko tato am-piangonana. Dia zay toen'izay no azoko hoe tsy misy afony overina dia iray aza. Dia Andriamanitra tsy manaritsy lamboto dia faly ery. Dia pastera moa rehefa le mitoriteny aza faly amin'izany ianao fa zao ny toyany. Fa tsy lamboto manary tena ozy. Fa tena tsaroko hoe nisy zavatra nikapoka mafy tato amin'ny atoko tato tamin'izay fotoana izay. Ary nanomboka teo. Nanomboka nahatsiaro aho hoe kay mila manova famindra. Izany rehetrarehetra zany dia mbola vokatra ilay vavaka nataon'i Jesosy io ihany. Nanomboka teo amin'ny asa tamiko ny fanamasin'Andriamanitra. Ary dia tena fifaliana ho ahy mihitsy nazahoako an'izay vavaka izay androany. Fa kay tena tia ahy Jesosy. Ary anentanako antsika rehetrarehetra. Tena tiany Jesosy tsika rehetrarehetra ireo. Na dia ray tsy tiany fa tena tiany. Aza manjeny ny andro lava. Manapa-hevitra sy ny famarinana ny valahana tanterao ny herako ny tompo. Man'Andriamanitra rery ny voninahitra. Misaotra ny tatao filohantsika amin'iny. Zay le teneny teo tamin'ny vavaka hoe mbola alahelo Jesosy izy le Jodasy ny pitsika tary. Teneny foana io. Ary zay le conclusion teo hoe tsisy tiany overitsika eto rehetrarehetra eo fa ny mampalahelo zany tsika le manary teny. Ny manaraka. Fizarana manaraka. Mikasika an'ilay vavaka ihany moa zany no raha fitiniko amin'ny fahitako azy dia hoe itsika tsy misy tsony zany ny hiérarchie. Zay ka manteny tena ataoko hoe teny ahafahako milaza azy hoe fa itsika zany dia mitovy amin'ny Jesosy ary mitovy amin'Andriamanitra ihany koa ao anatin'ilay vavaka rehetrarehetra izay natao teo. Ny
ny zavatra ohatrany manahirana kely fotsiny nefa tsy hoe mandiso ny raha ohatra nefa raisina zany ny zareo rahavavy katolika ny azy hita hoe misy tena hiérarchie matanjaka be ary mipetraka be ao anatin'ny fivavahana ao anatin'ny katolika tsy hoe mandiso azy akory sanatrizany fa ny azy misy zay ravitra tena mipetraka tsara zay ary ny ohatrany mahalasa saina ihany ko satria raha hitariko ely zany izy dia hoe na asa ny tena moa fomba nanomen'Andriamanitra fahasoavana nahitan'izany atao hoe Jerosalema dia rehefa tena manaraka le chemin de Christ iny dia tonga ao amin'le misy an'le Golgota le dôme be ao ianao dia ny zavatra hitanao katolika dia ny judaisme dia misy anakazay fa ny protestant tsy hita ao zay rehefa le aty amin'ny pratika zay zany ohatrany mampieritreritra zany pasteur hoe nahoana zany lasa misy zavatra samy hafa rehefa aty amin'ny aty ivelany nefa ny raha ny voalaza teo zany dia tsy misy intsony zany tsy misy sakana intsony zany tsy misy hiérarchie intsony raha ny tena marina sora tompo ny hiérarchie zany a dia zavatra ety an-tany io zany a rafitry ny fiangonana dia misafidy ny fiangonana autodiscipline sa discipline hiérarchisée dia eo zany le tsy mampitovy ny rafitry ny fiangonana dia rehefa te ampiasa ny discipline ianao dia manome hiérarchie be dia be fa raha te ampiasa le autodiscipline ianao fitoviana dia tsy mampiasa hiérarchie be dia be ianao fa fiaraha-manapaka collégial kokoa le izy dia rehefa lahatra zany ny fiangonana zany a manana rafitra hiérarchie kokoa zany ny havana katolika manaraka azy ny orthodoxe manaraka azy ny anglikana dia mihaino izy io rehefa mankaty manaraka azy luterana manaraka azy eftsikema zany amin'ny say eto kanefa ndray zany amin'le tenen'ny tonton teo a ny autodiscipline tsy midika akory hoe fanjakan'ny baroa raha vao midepasy sisy ny soratra masiny ianao manomboka miena be loatra indray le hiérarchie amin'le fiangonana amantsika ireo na zandriny mankamy dia lasa anarchie zany le izy eo zany ny say amin'le fiangonana rehetra zany a le fiangonana réformé na président church zany a no eno manomboka ny autorité eo koa zany miena le autorité mankany zany dia raha vao miala eo zany ianao manomboka anarchiste ianao mankatsy ary zay mahasaritra be satria izy zany no gardien de la méthode zay ny fiangonana réformé a izy zany tena akaiky an'ity arabaka teny mihitsy ity soratra masiny ity dia eto amin'ny say eto zany izy rehefa mandroso mankaty ianao mitombo ny hiérarchie mora fantatra zany rehefa mankany ianao miena ny izy lasa anarchie dia miafara amin'ny secte satanika any zany mankany zany ity eto zany le say zany momba le hiérarchie zany dia mahatonga an'izy zao ny ancien testament tena hiérarchisé raha ny ancien testament tsindrinao a dia hiérarchisé kokoa le izy raha ny nouveau testament tsindrinao a dia collégialité mitovy tsika sy anao a fa miara mifampitondra dia zay zany manavaka azy hoe anankiray zany plus ancien testament kokoa ny ampiarina le misy rafitra zany a hiérarchie ny anankiray zany a plus nouveau testament kokoa ny ampiasainy zay ny mampiavaka an'ireo zany samy ara-tsoratra masina le izy fa anankiray ancien testament anankiray nouveau testament dia zay ny mampiavaka le izy dia eto amin'ny say eto zany le nouveau testament fa raha vao mankany ianao a miatsisy tsy hainao tsony hoe le fiangonana zany tsisy rafitra tsisy inona fa dia miara-mivavaka dia mody zay ataony zalahy aloha zany dia mitsingolongoloka izy nitakan'izany dia samy mirava dia mody dia zay alefasony rakitra dia zay le ato zany avy eo dia eo zany lana fitandremana hoe le autodiscipline ty na tsy manao hiérarchie ary izy autodiscipline nitondrany azy ary ny any Jerosalema io tantarany croisade zany io tamin'ny andron'ny croisade zany a nisy fanarahana zany natao tamin'ny silamo sy ny kristianina hoe aloha hiaraha-manina Jerosalema satria Jerosalema tanàna masina amin'ny jiosy tanàna masina izy amin'ny silamo tanàna masina koa izy amintsika kristianina ka rehefa avy teo zany a ny solosolo moa le mpanjaka dia nisy mpanjaka arabo tao ny vadika arabo zany tao zany fa tsy tena silamo arabaka tena dia rehefa arabo zany tao dia nanome vahana ny silamo izy dia nanao croisade zany ny fiangonana zany a 5 croisade tanatin'ny 100 taona
nanafika ny Jerusalem ndray azo votsitra ka tanatin'ny croisade io zany a namaritra tany isaky ny mahazo dia nivokatra zay zavatra anankiroa efa nitenenin'ny général teo hoe lasa ny namana katolika daholo le tamin'ny rehetra tsisy anaovanao tsony fa na zany ary raha hianatra anao mankamy université de Jerusalem io zany a afaka ianaran'olona rehetra na protestant na katolika satria rehefa hianatra ny Saint Testament mitovy ihany ny théologie manko rehefa ambonimbony ao mitovy ihany fa ty ambanimbany ihany mifanelikiliky rehefa hianatra ny Saint Testament ianao ka teo any dia mankamy Jerusalem ianao professeur anay bebe Aline docteur ny Saint Testament afrikanina malagasy voalohany vehivavy tany Jerusalem izy nianatra raha ivahina anao hianatra sy ny sisa mahazo manko anao sy ny sisa ny vokany faharoa tsika tsy tokony mitabataba amin'ny silamo fa silamo mahalala tantaran'ny croisade raha vao mitabataba ianao dia teneny hoe firy moa ny matinareo tamin'ny croisade ozy izy tsika namonany zareo taloha tantara tsy fanadino zay le hoe tsara ny tantara ny kristianina nafika tany Jerusalem dia namony silamo foana nataony 5 croisade tanatin'ny siècle anankiray zareo tamin'izany dia rehefa mitabataba ny silamo dia tsy aivony kely hoe nareo nge namony koa taloha fa aza miseho aniny eo e dia izay zany mahatonga le izy hoe zavatra anankiroa nivokany hoe nisy famonoana silamo tany Jerusalem ary maro mihitsy zany nisy satria famonoana silamo fa tsy jiosy famonoana silamo dia ny tamin'ny rehetra koa zany azo zany a dia mazava ho azy tamin'ny anaran'ny ravavy katolika daholo Bethlehema sy ny sisa rehefa manao pèlerinage any fa izy a lasa patrimoine international kosa mahazo mankamy daholo ny olona rehetra fa manaja fepetra fa le fandehany kosa aminazy miditra lohaka zava satria mandovo volo io dia misy organisation mihitsy eto Madagasikara isan'ny taona mankany Jerusalem no pèlerinage any tsy hanavanana izy anizy 30 millions nandeha tany farany teo ny voyage farany 30 millions nankamy dia fa azo atao tsara ny mankany maka empana mijery ny rehetrarehetra fa amile resahana atao hoe zavatra anankiroa zany io dia zay mahatonga an'io Jerusalema io zany amaranako azy sarotra be zany manapotika an'io fa na izy silamo satria le dôme be nytenen'ny général teo any silamo ange io raha manapotika ny Jerusalema anao io ny votro silamo koa ne io zay ny problème ny géopolitique amin'ny Jerusalema raha vao manapotika an'io anao mihetsika daholo ny kristianina ny silamo ny jiosy silamo koa manana ao zay ny problème zareo manao vazaha mody miady fa zareo samy miaro an'izy tsy mety mandatsika bombe amin'ny toeran'io izy jereo tsara fa tsy manao ao izy ary amin'ny sisiny Gazary zareo no miady sy ny takan'izany Tel Aviv ary amin'ny sisiny ary fa tsy mety mandatsaka ao izy satria anazy koa misy resaka géopolitique zany ao gérena ao anatin'io dia zay no mahatonga an'le izy hoe tanàna masina io amin'ny kristianina amin'ny silamo amin'ny jiosy samy tanàna masina io zay no mahafan'le izy ary raha mitadidinareo géopolitique ny jiosy manko ny problème zany rehefa taorian'ny Jesosy iny tratry ny ozona nataon'ny Jesosy reo tamin'ny taona 70 naparitika ny ala tao ny jiosy manko tsy tafaverina tany amin'ny tamin'ny jiosy mihitsy raha taprès ny deuxième guerre zareo nenjeny Hitler iny napakevitra ny firenena mikambana fa SDN alefa modiny jiosy zay le mody amin'ny tamin'ny jiosy toerana be jiosy indrindra taty Afrika Ethiopie dia tany Moscou tany Allemagne reo zany be jiosy be ny Amerikanina moa efa ela be zareo ny lefa tany fa New York ny jiosy ny ankamarony dia New York dia zareo tonga any le tany efa nisy nipetraka zay ny mahasarotra miditra amin'ny adin'ireo ny arabo zany efa nipetraka tao efa ho arivo taona dia lazainao fa anao ny tany ahoana ny profo manao ny tany amin'ny soratra amin'ny bokinay ka nga io kadasitra sarotra be miditra amin'ny aferany zareo le kristianina koa manampitrotrika anazy io izy le kristianina fa misoratra amin'ny bokinay koa 2 contre 1 dia zay zany ny misaotra ny itaontaona moka an'iny tena zava-dehibe iainana amin'ny andro ankehitriny izay ny problème ny tsy misy olona malamina adiny zareo fa zareo ihany ny tena mifandamina amin'ira manao trève fa gérena fotsiny fa zareo ihany manao fa hainy zareo atreto ihany nataonay fa fetsifetsy reo fa zareo izany tsy niteny hoe raikitra indray ny 3e guerre tsy nareo fa le
tamin'ny lokelin'ny covid zao iny nisy niteny hoe troisième guerre amizay fa raikitra amizay aizy izy zao tsy efa nijanona tanao fa voafetra le taondrareo fa fetsifetsy be reo dia ny olana ny tena mihitsy hoe raikitra koa te efa niomana daholo ny rehetrarehetra tanao fa mijanona ho azy eo io fa misy zavatra mbola eo Andriamanitra migery azy zany zay koa zany ny manaraka ny fanontaniako eo amin'ny resaka prédestination sy ny toe-po araky ny prédestination sy toe-po toe-po satria ao amin'ny le resaka ao amin'ny andininy fahafito misy resaka hoe fanomenao ay vahoaka fanomenao dia nefany raha ohatra ka mijery ny kahany Jodasy zany Jodasy disciple ny Jesosy Kristy zany hoe le Jesosy Kristy zany no le toe-pon'le tsy naharitra sy nivadika ve zany dia manao ahoana izy amin'izay dia manao ahoana ny fiainan'izao tontolo izao amin'izay zavatra izay ny prédestination tsy misaraka natao hoe libre arbitre raha miteny Andriamanitra hoe andaontsika namboatra olona tahaka ny endritsika itsika mitovy amin'ny Andriamanitra tahaka ny sary izy zany itsika zany afaka mandahy itsika ihany afaka manao jeu i mason'Andriamanitra jeu satria Andriamanitra Jesui ny anarany ny afaka manao Jesui aorian'Andriamanitra dia ny olombelona zay natao hoe libre arbitre ny prédestination tsy manao foana ny libre arbitre ny libre arbitre zany dia ianao afaka misafidy foana hatramin'ny farany ny fiainanao ianao nanapaka an'io ny safidy Jodasy fa afaka tsy nanao an'io izy zay natao hoe libre arbitre ny olombelona tsy robot raha alan'Andriamanitra amin'ny olona libre arbitre io dia robot izy hoe tsy maintsy manao zavatra tsara foana zany izy dia manao ohatran'izao fa natao hoe libre arbitre dia Andriamanitra endrika Andriamanitra ao amintsika afaka manday ianao tompona andraikitra amin'ny fahaverezanao ianao fa tsy azo iliko ao amin'ny olona satria ianao afaka manday ianao satria ianao koa Andriamanitra latsaka fefany zay natao hoe libre arbitre ary na amin'ny lalàna raha fantatsika amin'ny lalàna raha vao mamono olona zany hoe prémédité sa amina na ny lalàna nge mahalalana zany misy zavatra inina misy zavatra tsy inina zay mahatonga le izy hoe ny libre arbitre zany mahatonga anao very satria na avely ianao anina safidy misy hazo maniry eo hozy Andriamanitra hoe aza hinananao misafidy ianao na inana na tsy inana dia zarony safidy inana safidy io ny libre arbitre zany io ny prédestination amin'ny Jodasy amin'izay Jesosy tsy maintsy ho faty fa adalan'ny Jodasy niditra tamin'le izy azonareo amin'izay le izy tsy maintsy ho faty foana io na tsy Jodasy eo na Jodasy eo ka ianao fotsiny dirany devoly ao anatin'le mpianatra ao fa io tsy maintsy maty io zay natao hoe libre arbitre adalan'ny Jodasy nitsofoka teo fa Jesosy tsy maintsy ho faty foana araka ny soratra masina fa io tsy niteny hoe tsy maintsy ho Jodasy ary libre arbitre mitovy amin'ny apôstôly rehetra Jaona nge afaka namadika koa raha anao Petera nge efa nanao tapany fa ny libre arbitre zany no mahatonga anao safidy manaja ny safidinao Andriamanitra ary zay mahatonga le fanamarina teo hoe neutralité n'Andriamanitra mbola mitohy amin'le hoe hiérarchie Andriamanitra ny mahay manetry tena indrindra raha zavatra mitenentsika momba an'Andriamanitra zay teneno amin'ny olona akaikinao efa tsy zakana fa tsy marina zany Andriamanitra mihaino foana ninina gidragidratsika sy adalantsika sy ngonongonontsika manaja ny safidinao izy tsy misy mahay mihaino tahaka an'Andriamanitra raha ianao tamin'ny toerin'Andriamanitra efa namelaka tamaina ianao tsy mahazaka zavatra tenenitsika momba an'Andriamanitra eno fosafosa kely ina rehefa tsy zakanao eritrereto hoe Andriamanitra tena manana ekota ambony be mihitsy mihaino foana izy ny adalantsika rehetra tena mihaino tahaka ny ray amin'ny zanaka hozy izy tena mihaino izy ary zay mahatonga azy zay nefa mitondra fanameloana ao antsika satria efa nihaino izy nanaja ny safidinao Andriamanitra
zay ny libre arbitre. Ianao ne raha hamontena inga azy Andriamanitra sakanany fa libre arbitre io raha manao an'izay Andriamanitra tsisy olona maty aty ambony tany aty satria sakanany daholo zay ho faty rehetra. Manaja ny safidinao izy, manaja ny safidinao izy dia avelany ianao anao fa mibitsika mora fotsiny izy amin'ny tenin'Andriamanitra misy tsy tokony anao an'io ianao. Kaina nge ny signalen'Andriamanitra ery kaina ianao zany lo tany raha tsy tarea tandreminao fehezo tsara ny bibinao nanao ihany kaina. Zay le Andriamanitra zay natao hoe libre arbitre. Raha vao tsy haintsika hoe libre arbitre na fahafaha misafidy dia tsy haintsika miaraka amin'Andriamanitra. Io zany napetrana amin'ny olona tsirairay, misafidy ny olona tsirairay anda na anaiky ny zavatra rehetra. Eo zany antsika zay le hoe azo fahalalana tsara sy ny ratsy itsika ny safidy ny hifidy amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Dia Andriamanitra manaja ny safiditsika zany. Dia sika misafidy ny lalina tokony alentsika amin'ny zavatra rehetra. Zay ny fandraisan'ny prédestination sy ny libre arbitre. Ka Jesosy tsy maintsy ho faty fa lozana zay azahoana azy ozy izy. Tsy tokony ianao ry Jodasy no manao an'le izy fa Jodasy nanao ihany. Zay le fandraisan'ny prédestination sy ny libre arbitre. Zay ve le izy? Iny ary dia misaotra antsika rehetra zany ny hainao hatramin'ny farany. Alohan'ny hanamaranana ny fotoana zany dia mangataka ny filohan'ny 20 taona nampitandrina sy nitady amin'ny fotoana niaran'ny ny vavaka niara-nanompotsika satria zareo no nanombona an'izao fotoana zao. Raha tsy zareo dia tsy nisy an'ity fotoana ity fa dia nisitrika tany amin'ny pastera foana zany le fahalalana tokony zaraina ka tsy tehaka mafy be ho an'ny 2015. Dia isaorantsika Andriamanitra noho ny nahafahantsika natotosa ny fampianarana indritran'izay herinandro zay nahafahana nahafantatra ny mikasika ny filazantsarany Jaune. Isaorana keo tsika manakavy izay tonga nanatrika ny fotoana nandritran'izay herinandro zay minisy manantena fa ny fampianarana izay azontsika teto dia hoentsika tokoa amin'ny fiainantsika isan'andro ary hoentsika indrindra zany mba hiderahantsika n'Andriamanitra manakariva. Manarak'izay dia isaorana manokana ny ray aman-dreny mpitandrina mivady izay nandahatena tokoa hizara ny fampianarana amin'ny filazantsarany Jaune ho antsika mianakavy. Ka dia amin'ny anaran'ny komity ray manontolo no anolorana ny fisaorana sy ny fakasahana ny ray aman-dreny mpitandrina tamin'ny izay fampianarana nandritra ny herinandro zay. Ary ao anatin'izay fisaorana izay ihany dia nanapa-kevitra zany ny komity ny 20 sy ny 20 satria efa nisy moa ny antso izay natao teto am-piangonana mikasika ny isia andehanan'ny ray aman-dreny mpitandrina ho any anatrika ny synode apartany anatrika ny synode lehibe ho any avaratra. Ka dia nanapa-kevitra zany ny komity fa dia misy fandraisana anjara kely dia kely izay ho atolotry ny avy amin'ny komity ray manontolo zany ho fanampiana amin'izay hoetomanana ahafahana manatanteraka izay dia anatrika ny synode lehibe zay. Ka dia rehefa voaomana mbola misy fandaminana kely dia kely fa tsy hoe anakory fa dia rehefa voaomana tsara izay rehetrarehetra zay dia ho atolotry ny mpitahiry volan'ny komity ho amin'ny ray aman-dreny mpitandrina fa dia ambara amintsika mianakavy eto zany fa dia misy ny fandraisana anjara kely dia kely avy amin'ny komity ray manontolo. Zay angamba no teny kely avy amin'ny komity fa dia mbola manentana antsika mianakavy ihany zany amin'ny asa amin'ny tety andro sy ny tety asa izay efa nitapahana mba samy an'olo-tena isika mianakavy mba ahafahantsika manatanteraka ny asa rehetrarehetra izay ho tanterahana mandritra ny fankalazana. Averiko eto fa misy moa zany ny rodorodo amin'ny 20 amin'ny lahady izao ny famaranana ny fisoratana anarana ka ho antsika izay mbola tsy hisoratra anarana dia mba manatona ny komity hisoratra anarana. Misy ihany koa ny fivoahan'ny komity amin'ny 17 zao
hijery ny toerana zay anaovantsika ny tsangam-bato a dia tsika manaraka avokoa samy soratra anarana io le fivoahana io zany a ho an'ny komity dia afaka mandeha ny mpivady a miaraka mandeha amin'io a mba ahafahantsika mahita ny toerana sy ahafahantsika mifanetana bebe koa ao anatin'ny komity dia ho an'Andriamanitra reny no voninahitra misaotra indrindra tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika noho ny fahataterahan'ny fotoana nandritra an'izay 5 andro izay. Fanamariana kely fotsiny ho fanampy ny lazain'ny présidente eo a le amin'ny 17 zany dia misy fiara iombonana zany miainga eto am-piangonana. Alohan'ny amaranana ny fotoana dia ataontsika ny hira 7:30 dia mangataka amin'ny paster tsika hanao ny tsodrano. Misaotranao zay tompony amin'ny fahasoavanao ny anarana eteto nandritra ny 5 andro. Eno tanteraka aminay neny vava Kristy mba ho ray ihany zay rehetra tahaka anao ray ao aminao Kristy, Kristy ao aminay. Mba tsisy ho very koa izy reto ka hanana fifaliana ary tsy hisy zanaky ny fahaverezana eto. Irahanao amin'izao tontolo izao izy reto nefa tsy naman'izao tontolo izao. Arovy amin'ny anaranao zay fanomena azy ireo tamin'ny batisy izy ireo. Manamasina azy ireo amin'ny teninao fa teninao tokoa ny fahamarinana. Ka ianao Andriamanitra hitatana anay amin'ny zavatra rehetra tanterahanao amin'izy ireo ny tsodranonao. Hitahanareo ny tompoka hiaranareo. Ampamirapiritra ny tavana aminareo ny tompo hamindra fo aminareo. Hananitra ny tavana aminareo ny tompo hanomenareo fiadanana. Ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokatra aminareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tehaka mafy ho an'Andriamanitra isika.